ity oronatsara manaraka ity zany a de atokana indrindra atao anatin'ilay gropy atao hoe tiako ny ankohonako ao anatin'lay teny hoe ankohonana de ahitantsika ravoan'ny sery a ahitantsika teny hoe ankoho am'izay fotoana zay tony mahazatra ilay gropy de manao hoe manahoany razavy mba ataovy anonyme azafady iresaka mikasika ny akohotsika amin'ny tian'io ty a de hitodika bebe koa zany a amin'ny toetran'ny lehilahy satria taratra amin'ny alalan'ity akoho ty ny toetran'ny lehilahy raha ilay ao anatin'ilay gropy zany a no hojerentsika ohatra hoe amin'ny voalohan'lay akoho lahy raha vao mitady an'ilay akoho vavy a de kodikody a mampiseho ny taletany mampiseho ny hatsarany ary mampiseho fa izy a no tena zava-dehibe zany a ao anatin'ny fiarahamonina aseho daholo ny toetra tsara rehetra ny fananana rehetra na volo zany na reny zany na fiara zany sy ny rehetrarehetra mova sy to reny akola kodikody reny a rehefa mahita ny akoho vavy vita izay zavatra zay a araka ny hitantsika ato amin'ny sary de tafaraka ihany zany lay akoho lahy sy lay akoho vavy de misy ny eo am-pitenenana hoe tsy nilokaloka ifanaovana fa ny fifankatiavantsika de tony lambana koa ka faty a no isarahana ao mitokantrano zany a izy roa am'izay fotoana zay rehefa mitokantrano moa izy roa samy maneno ny akoho lahy maneno ny mampaneno ny akoho lahy moa zany mazava ho azy a de anakiroa ny antony ny anankiray a mataontsika hoe famantaran'ora na ilay mifoa akoho zany mampiseho izy zany a fotoana tsy miova tokony itsanganana satria ny akoho tsy maneno raha tsy afakopakopaka ary mikopakopaka midika fiarabana ny gabe masoandro ary ny gabe masoandro rehefa misandratra ny akoho miaraba azy voalohany ary ny akoho lahy no manaitra atsika endrika zay amin'ny fahazotoana ao anatin'ny tokantrano ataon'ny akoho lahy raha izay faharoa ny akoho lahy koa tsy maneno raha tsy mamaritra ny faribohitra misy azy ny faritra onelany ary indrindra ny faritra feheziny ao anatin'ny fiarahamonina loham-pianakaviana no hitarafatsika azy a am'izay fotoana izay ny akoho vavy ihany kosa nefa de maneno ihany koa antony anakiroa no mampaneno a ny akoho vavy ny anankiray a dia fiarovana ny zanany satria rehefa misy papango miaoao misy papango miodihody misy an'ilay lava hoho andeha maniditsidiny eo ambonin'ny toerana honenany de am'izay fotoana zay a ilay akoho vavy no maneno miantso ny zanany ary mambomba azy sy miaro andreo taranany ireo taratra zany amin'ny andraikitry ny vehivavy a eo anivon'ny ankohonana maneno ihany koa ny akoho vavy a rehefa mahita hany kely mahita hanina kely izy a omeniny zanany iny lay kakana kely atolotry neny maneno izy a tiany akoho ny kakana kely ho an'ny akoho kely atolotry neny am'izay fotoana zay a maneno ihany koa ny akoho vavy taratra zay ao anatin'ny fiainan'ny akoho rehefa miditra tokantrano elaela izy a fa ilay vehivavy ny lasa tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ny zanany tompona andraikitra amin'ilay fikarakarana ny taranany na amin'ny sakafo zany na amin'ny fiarovana azy na amin'ny fikarakarana ankapobeny fa lay akoho lahy kosa lasa akoho lahy mbohatra zany hoe mitoy ihany nedinediny ery de reny hita ao anatin'ny fitarainany maro reny hoe lasa izy na ohatra hoe nakavady kely izy na variana tany ivelany izy tamin'ny zavatra rehetra azy ny vohitra azy ny dehare akoho lahy-mbohatra izy a am'izay fotoana izay rehefa izany de manomboka mitoditodika io akoho lahy-mbohatra io ary misy no bolana hoe oam-pitenenana ihany koa azy ilazana azy nahita ny akanga tsara soratra satria ilay akoho vavy rehefa sahirana amin'ny fitantanana ny ankizy sahirana amin'ny fitantanana ny tokantrano amin'ny ankapobeny de fa manomboka tsy mahavabatena intsony ary manomboka latsaka ilay endrika nafinaritra teny aminy tsy voatery hoe maratsy a fa latsaka ozizitsika teo io ary fa manomboka mijerijery ny mason'ny akoho lahy dia mahita ny akanga tsara soratra ka manary ny akoho vavy taman-trano taratra amin'ny tokantrano marobe zany hoe mandao ny ankohonany tsy mandray andraikitra ao anatin'ny ankohonany taratra zany am'le fitarainana maro isan-karazany feiny ny fiainantsika olombelona eo anivon'ny ankohonana
dia azo tarafina amin'ny fiainana koa amin'ny akapobeny satria be reo akolambohatra be ihany koa ny akovavy maneno reny rehetreny de voajanahary amin'ny maha biby azy fa kosa misy toetra no tarafitsika taminy ko dia mitodika amitsika lehilahy manokana zany eto hoe akoho manao ahoana moa ianao manoloana ny ankohonanao makasitraka indrindra